Anio zoma faha 1 ny volana May, andro faha-5 amin'ny fotoana kalazana ny herinandro ny fanamasina eto anivon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara amin'ny taona 2024 ity, ary mbola hibanjinantsika ny lohahevitra hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny hery havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina. Hisaotra sy hideran'ny Tompo isika no izao fotoana nomeny arahantsika miomana ho amin'ny fankalazana ny nanomezan'ny fanahy masina izao, ka ny salamo fa 780 arahiny hira fa 770 andininy voalohany no ataontsika eo am-pitsanganana aorian'ny vavaka fiderana vao hiara hipetraka isika. Salamo fa 780. Andriamanitra anie amindra fo aminay sy hitahy anay, ampamirapiratra ny tavany aminay anie izy, mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'ny jentilisa rehetra. Hideranao ny firenen'Andriamanitra, eny hideranao ny firenena rehetra, hifaly sy hiompy ny firenena samihafa, satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ambonin'ny tany dia entinao. Hideranao ny firenen'Andriamanitra, eny hideranao ny firenena rehetra. Ny tany efa nahavokatra, mitahy antsika Andriamanitra dia Andriamanitsika, mitahy antsika Andriamanitra ary atahotra azy ny vazantany rehetra. Amen. Hira fa 770 andininy voalohany. Mbola hiaraka hivavaka isika Tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zokinay ianao. Manantona anao amin'ny fo feno fiderana sy fisaorana anao indray izay anio, noho ny fitiavan-dehibe nasehonao anay, dia ny ahafahanay miaraka miantso ny anaranao. Rainay tokoa ianao ka mikarakara sy mandray an-tanana ny fiainanay amin'ny lafiny rehetra ary mandrotsaka ny fitahianao manana ambiampy aminay isan'andro. Anio izahay dia mbola nomenao fotoana ahafahanay miombom-bavaka, ka indro miara-manandratra ny fonay eo anatrehanao izahay ankehitriny, hidera sy hanome voninahitra anao. Misaotra indrindra Tompo, satria na dia mpanota sy tsy mendrika hanonona ny anaranao masina izay izahay, dia nomenao ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy Zanakao lahy tokana. Ankehitriny izahay dia mbola nomenao fotoana andraisanay ihany koa ny afatra avy amin'ny teninao, koa mangataka aminao izahay, diovy ny fonay Andriamanitra mba ho vonina andray izany teninao izany, ary sokafy ny fanahinay, ampidiranao ny sitraponao izay ho ambaran'ny mpanomponao aminay. Aoka ny fanahy masina hitoetra aminay mandrakariva, hitahirizanay izany teninao izany ao am-ponay, ka ho zary lasa fiainanay izany, ho taridalana ho anay andehananay mahitsy araka ny sitraponao, sy hatraranay ny fiainana mandrakizay izay homaninao anay. Hatreo feno ary izao fotoana izao Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika anio dia arak'izay voasoratra ao amin'ny boky ny mpaminany Mika. Mika 4 ho raisintsika eo amin'ny andininy 5 ary atsahatra amin'ny andininy 12. Izao no lazain'i Jehova ny amin'ny mpaminany izay mampania sy ny oloko, dia ireo izay manaikitra ny amin'ny nifiny, nefa mitory fiadanana, ary izay tsy manisy hanina eo am-bavany kosa, dia iantsony anovana ady masina. Koa izany no isian'ny alina aminareo ka tsy hisy fahitana,
ary ny maizina aminareo ka tsy hisy fankatovana, fa ilentika tsy hanazavany mpaminany ny masoandro, ary ho maizina aminy ny andro, dia homenatra ny pahita, ary angaiay ny mpanao fankatovana. Eny, hitapom-bava avokoa izy rehetra, satria tsy misy valiny avy amin'Andriamanitra. Fa izao kosa dia feno hery, dia ny fanahin'i Jehova mba amin'ny rariny sy ny faherezana, mba hanambara amin'ny Jakoba ny helony sy amin'ny Israely ny fahotany. Masina ianareo, miainoa izao ry loholon'ny taranaka Jakoba sy ry mpanapaka ny taranaka Israely, dia ianareo izay manao ny rariny ho fahavetavetana sy mamadika ny hitsiny rehetra, dia izay manangana ny Ziona amin'ny fandatsahan-drà sy Jerosalema amin'ny faharatsiana. Ny mpifehy ny mitsara azony kolikoly, ary ny mpisoro ny mampianatra azony karama, ary ny mpaminany manao fankatoavana azony vola. Nefa Jehova mbola iankinany ihany hoe, tsy ato amintsika va Jehova? Tsy hisy loza anjo antsika. Koa dia asaina toy ny tanimboly Ziona noho ny nataonareo, ary Jerosalema ho tonga korotam-bato, ary ny tendrombohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny havoana amin'ny fony ala. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miraba tsika rehefa malala ohatra ity zoma ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina ity dia faly ny manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika ry havako malalo. Ny mikasika ny fanahy masina ihany moa no resahantsika mandritry ny herinandro ny fanahy masina. Anisika dia iresaka momba ny fanahy masina sy ny zavaboary, fanahy masina sy ny zavaboary na ny natiora na ny zavatra hita maso. Ilabe fanahy masina sy ny fiangonana, na ny fanahy masina sy ny asa fanompoana, fanahy masina sy fameja-pahasoavana, fanahy masina sy ny mpino. Fa andehantsika hoe manahoana kosa ny fanahy masina sy ny zavaboary. Misy zavatra azo resahana ve ny fanahy masina manoloana ny zavaboary. Ny fanahy rehefa koa malala dia miteny hoe fanahy dia fantatry ny malagasy tsara mihitsy. Miteny hoe fanahy dia fantatry ny malagasy tsara mihitsy. Tsy hanadiady ny fanahy ilay olona loatra, ilay fanahy olona, fa ilay fanahy amin'ny eritreretantsika azy io dia amin'ny malagasy dia fantatrika tsara, fantany tsara mihitsy. Fa samy hafa ny fieveran'ny malagasy ny fanahy sy ny fieveran'ny soratra masina ny fanahy. Tsy mitovy loatra. Amin'ny malagasy ny fanahy dia mety mitoetra amin'ny olona, mety mipetraka amin'ny zavatra, mety mipetraka amin'ny zavaboary, mety mipetra amin'ny biby, mety mitoetra amin'ny zava-maniry, ary mety mitoetra amin'ny trano. Ny fomba fijery malagasy ny fanahy zany dia misy ny fanahy malagasy mahafantatra hoe misy ny fanahy tsara, misy fanahy ratsy. Fa ny fanahy amin'ny ankapobeny dia mety hoeny amin'ny rivotra izy, mety mitoetra mandeha eny izy, mety mipetraka amin'ny trano izy, mety mipetraka ao amin'ny olona izy, mety mitoetra any amin'ny biby izy, ary dia tsy izay kosa nefa ny fomba fijery ny soratra masina ny fanahy. Io mahatonga ny tolo miteny hoe fanahin-biby, satria ny heveriny tolo fa ny fanahy koa dia mety mipetraka amin'ny biby. Ary izay mahatonga ny tolo ohatra hoe mivavaka ohatra hoe mivavaka amin'ny hazo izy,
raha misy hazo lehibe anakireo toa ohatra hoe voara na montana na kily na tahaka izany, dia tsy hoe kily rehetra kory no ivavahana, tsy zay ka, na ny amontana rehetra kory no ivavahana, fa misy anankiray amin'io hazo io ka hitany miavaka amin'ny rehetra. Dia izy manao hoe tena misy fanahy amin'io hazo io. Izany hoe tsy ilay hazo loatra no ivavahany iny eo, fa ilay fanahy ao amin'ilay hazo. Na izy mety misy mivavaka amin'ny gidro ohatra, na misy mivavaka amin'ny voay ohatra, na makany ivranonareo dia mbola nahita an'izany. Misy olona mivavaka amin'ny ragidro eto ambonin'ny tany, mety Madagasikara koa misy mivavaka amin'ny biby hafa. Dia satria no heveriny hoe hitoerany fanahy na fanahiny maty io, fanahiny razana io, lay biby dia ivavahany. Ka mivavaka amin'iny biby iny izy, tsy ilay biby mahabiby azy loatra, fa lay fanahy ao anatin'ilay biby. Ny tromba moa fantatsika fa fanahiny razana mitoetra ao anatin'io iny efa mahazatra. Fa na zavatra koa raha zay ny dikany teny hoe sampy. Ny sampy dia tsy inona tsikory fa zavatra hitoeran'ny fanahy, ka manana hery manokana, manana hasina manokana, dia iny ny ivavahana. Izany hoe ny malagasy dia mieritreritra fa mety mipetraka amin'ny toerana rehetra ny fanahy. Ary io toetra nentim-paharazana io indraindray no tafatoetra na tafakisaka any amin'ny toe-tsaina kristianina. Dia heverin'ny kristianina koa indraindray fa ny fanahy masina dia mety mitoetra amin'ny zavatra rehetra. Ny fanahy masina dia ambarany soratra masina fa mitoetra ao amin'ny olona, ao am-pon'ny olona ny fanahy masina Andriamanitra. Fanahy masina tsy hoe mipetraka amin'ny seza akory ka mahatonga ilay seza masina, na mipetraka amin'ny latabatra ka mahatonga ilay latabatra masina. Ny fanahy masina dia mitoetra amin'ny olona, mirotsaka amin'ny olona. Zay no raha ny ankapobeny dia zahantsika fa misy ilay tsy hipiriny zavatra manokana, fa raha misoratra masina dia ny fanahy masina dia mitoetra amin'ny olona. Fa indraindray tafakisaka amin'ilay fiheverana mahazatra nentim-paharazana ny malagasy dia heveriny mandrakariva hoe fanahy masina koa dia mety mitoetra amin'ny zavatra. Zay no mahatonga ny malagasy mahatonga ny mpino, mahatonga antsika kristianina ohatra hoe tsy mametra tanana amin'ny biby zanatria, tsy mametra tanana amin'ny zavatra zanatria, tsy mieritreritra an'izany isika, satria tsy afaka, satria ny fanahy dia fofinaina. Mahatonga antsika amin'ny baiboly ny fanahy dia hoaha aina, rivotra aina, fofinaina. Dia amin'ny zavatra misy aina zany ny fanahy ny miasa, fa tsy amin'ny zavatra tsisy aina kory. Zay mahafofinaina azy, satria tsy miaina ny say, ny seza tsy miaina ny latabatra, tsy miaina ny vatandrindrina, tsy miaina ny akanjo. Noho izany dia tsy mandray ilay fofinaina izy zany, tsy mandray aina izy zany. Zay no mahatonga ny hoe ny fanahy masina dia aina tsinona, aina mamelona, fa tsy hoe tsy hoe manamasina zavatra tahaka ny fiheverany taolo malagasy. Fa nanay kristianina malagasy zatra n'ilay fomba fijery ny taolo malagasy ny fanahy dia akisany ho amin'izay koa ny fomba fijery ny fanahy masina, dia manjary mampisy fifangaroany zavatra. Marina fa fomba fitenitsika ny hoe akanjo masina, latabatra masina, altara masina, fa ilay masina amin'ny fotoana io dia midika hoe voatokana, fa tsy milaza hoe hitoerany fanahy masina loatra, fa milaza hoe zavatra voatokana io. Ary rehefa zavatra voatokana dia masina ny dikany. Amin'ny testamenta taloha zany, lahatra mipetraka tsara zany, zavatra midikany teny hoe voatokana fotsiny. Itsika raha mba manana akanjo indraindray manao hoe ty akanjo ty dia akanjoko vetiko miangona, dia rehefa mba vetiko miangona kosa ty dia tsy hoentiko mamboatra tomobila, fa misy menaka maloto ity mba akanjo mihaja, mba atokako amin'izao. Zay fotsiny ilay izy hoe zavatra natokana ho an'Andriamanitra, natokana ho amin'ny fanompona. Ka eo ampanaovana lay akanjo ianao na eo ampananterana latabatra ianao dia atsiary kosa hoe fahamasinana n'Andriamanitra fotsiny ihany. Fa tsy midika koa hoe ity latabatra ity zany latabatra masina dia tena latabatra manokana ka tsy mitongana latabatra rehetra. Eny, tsy mitongana latabatra rehetra, tsy latabatra masina. Tsy eo kosa aloha zany mitetika totokely. Eny, rehefa tsy latabatra ave moa zay zavatra fa ihany. Fa tiana tenenina manao hoe midika ny teny hoe masina amin'ny fanaka na masina amin'ny zavatra anaovantsika dia midika hoe natokana ho an'Andriamanitra io. Midika hoe natokana ho an'Andriamanitra dia ny hoe mampatsiaro anao, mampitodika anao amin'ny fahamasinan'Andriamanitra eo ampanaovana azy.
dia zay fotsiny ihany fa tsy hoe misy fanamasina anatin'ilay latabatra tsy fanamasina aina ho tsika teo fofonaina ho rivotra zany ny viny dia otsika manao hoe ny baiboly zany na ny fanamasina manoloana ny zavaboary dia zao ny fanamasin'Andriamanitra dia fanamasina io le oarina hoe mifofofo toy ny rivotra izy ao amin'Asan'ny Apôstôly toko faharoa fa tsy rivotra akory izy fa izy dia ny fofofofo ny laza rehefa matahana ny fiaviany ihany iny fa izy dia mitoetra ao anatin'ny olona. Ny fanamasina tsy fanamanjenjena akory tsy hoe tsisy atao izy, ny fanahany devolo ny manjenjena mitady izay idirana, fa ny fanamasin'Andriamanitra fanahy mihaja mitoetra ao am-pon'ny olona, ny lapany dia ny fon'ny olona. Dia ohatry manao hoe tsy tokony ampifangaroana mihitsy zany. Ary misy rehefa takatra ao zany fa ny hoe ny fanamasina dia aina mamelona fofonainana no aran'ny tompo ato zao toko faharoa ambin'ny folo ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofonaina dia milaza fahavelomana vaovao milaza aina vaovao zany dia takatsika fa zay antony zay no mahatonga ny fomba fijerintsika ny fanamasina ho tsy afa-misaraka amin'ny fiangonana, ho tsy afa-misaraka amina olombelona. Dia ahoana zany raha ohatra ka tsy mipetraka amin'ny zavatra ary ve zany ny fanamasina fa ao anatin'ny olona ihany dia ahoana ny zavaboarin'Andriamanitra. Toa ny teny ny boky Genesia toko voalohany hoe ary ny fanamasina nambomba tambonin'ny lalina. Dia ahoana azy zany? Amin'izay fotoan'izay ilay fanamasina marina fa tsy hoe mitoetra ao anatin'ny zavaboary izy hoe amin'ny lafiny tahaky ny toerana anatin'ny olona hoe amin'ny anatin'ny goavy na sanatria anatin'ny voaroy na ohatra zany. Ny fanamasina tsy amin'izany loatra fa ny fanamasina dia ao anatin'ny olona. Ny fiaverana malagasy ihany no mametraka an'izay. Ary raha melon'ny andalianantsika an'izay dia verina kely fiaverana malagasy ateo hoe io no mahatonga malagasy mahatonga azy atao reo mandoro fingotra dia manao hoe mbela hafa lolo, mandroaka, mandoro fingotra, mandoro afo satria ny heveriny fa ny fanahy dia mety mitoetra amin'ny trano. Io ngeny mahatonga hoe rehefa misy olona le mitokana trano ireny dia indraindray azo ny fiheverana sainatsaina mihitsy indray ny ataoko hoe ny mpiandro na ny mpitandro akora ray misy sainatsaina manao satria misy olona manao hoe tsy tokony rohana devolo ve ty trano ty zany satria misy matoto ato, misy fanaratsy ato ka sao dia mipetraka asa amin'ny rideau eny ve izy sa mifitsaka ny ananany ve izy sa ahoana dia ahoana rohana ve rehefa ka narohanao rehefa na dia mivoaka amin'ny varavara dia afaka miditra azy mafana azy fa inona ny toe-tsaina na inona ny tokony ao an-tsain'ny mpino dia afaka malala. Ny fanamasin'Andriamanitra miasa mpino ka rehefa miasa amin'ireny ohatra hoe ty trano ty hitanao zany misy zavatra tsy mety ao ohatra afieritriretanao azy misy matoto dia misy fa tsy hoe tsisy akory Jesosy ny teny hoe misy matoto misy ny matoto Jesosy ny teny mitsapao izy raha matotonga misy tsapahitana fantatro soratra masina fisian'ny matoto dia misy zany ny matoto dia no zany dia raha manoloana zany dia no mety ataon'ny mpino dia anaovana fitompivavahana ao anatin'ilay trano. Dia ny olona no iasan'ny fanan'Andriamanitra ary rehefa misy olona miara-mivavaka eo dia miala ny fanahy ratsy fa tsy hoe akory tsy maintsy hanisy zavatra hoe andao zany roahana amin'ny lalan'i Jesosy etiny fanahy ty rideau ty dia mikisaketsy indray dia dorana le rideau dia dorana le latabatra fa hoe misy fanahy ratsy misy afaka malala fotoana nisy fiangonana manao zany ity latabatra ty latabatra misy fanahy ratsy ty dia dorana le latabatra olona ity indray ty sezy ty mihitsy le misy fanahy ratsy dia dorana le sezy tsy ohatry zany dia afaka malala tsy rehefa misy anaovana fitaovavahana ao anatiny dia ka manao asa sy fampahirezana tahaka izany dia amin'ny fotoana anatrehan'ny tompo anaovana vavaka mahokana ho an'ilay toerana zay azo atao vavaka ho aminy mitoerana amin'ny toerany tena ao Jesosy fanahinao masina zany dia miala ny fanahy ratsy fa tsy amin'ilay endrika tahaka ny ataon'ireo mpanao vavahana isan-karazana hoe rohana amin'ny alalan'ny indray mampiasa rano, rohana amin'ny alalan'ny mampiasa zavatra dorana, rohana misy be dia be tsy izay ny fomba fiasan'ny fiangonana.
fantatray zay izay fomba fijery netiparazana zay ndratray tafakisaka ty amin'ny fomba fijeryn'ny fiangonana nanompiany fanamasina toy izy manao hoe ary tohatrany tsy nitondra rano pastera tamin'ny tokarany le trano ary tohatrany tsy nanisy rano voasina tam'le any ary tohatrany dia ndray lasa tsy ohatr' zany tsy manamaivana zay mety fisiny ohatr' zany tsika misy fiangonana hafa mety mampiasan'zany liturjiany zany fa manazava ny tezananao fotsiny pastera ny fahamarinany zavatra nytezananao dia otsika manao hoe ny fanamasina amin'ny zavaboary zany a dia amin'ny olona izy mipetraka fa amin'ny zavaboarin'Andriamanitra dia sarobidy amin'Andriamanitra mitondra ny zavaboariny amin'ny fahendrena. Ny fanamasina ao anatin'ny olona fa ny zavaboarin'Andriamanitra dia hoentin'Andriamanitra amin'ny fahendren'Andriamanitra. Misy loa na lalàna amin'ny tondran'Andriamanitra ny zavaboary. Ohatra hoe efa mandeha ho azy mihitsy efa nasian'Andriamanitra lalàna ohatra ny mahatonga ny voninkazo mamela dia misy ny antsoina hoe photosynthèse miakatra avy any anaty trohan'ny fakan'ny rano dia mandeha dia iny zany efa nasian'Andriamanitra lalàna iny hoe zao any lalàna ny fitsomohan'ny zavaboary fa tsy hoe misy fanamasina ao anatin'ny goavry dia mamelana izy misy tsisy fanamasina atao amin'ity roatra tika dia tsy namelana izy tsy zay ka fa efa misy lalàna napetak'Andriamanitra tamin'ny fahariana mihitsy dia efa nasian'Andriamanitra lalàna tao anatin'ny zavaboarin'Andriamanitra io dia misy lalàna zany ao dia izay le tenen'ny boky Noabolana hoe sy ny boky Salamy hoe fahendrena no hitondranao zao rehetra zao marina loatra fa ny fanamasina dia fanahin'ny fahendreny fa tamin'ny alalan'ny fanahin'ny fahendreny io no nametrahan'Andriamanitra ny fahendreny ho ao amin'ny zavaboariny dia ny zavaboarin'Andriamanitra zany efa mipetraka ao anatin'io ny fahendren'Andriamanitra dia efa ohatra hoe ny fikoriana ny rano ny lalàna ny ataovy ny pesanteur na ny vesajaka dia renydrehetreny dia efa mandeha ho azy efa napetraka Andriamanitra tao fa no zany dia ny hoe mipetraka ao amin'ny zavaboary ny fanahin'Andriamanitra eny ny valiny nefa tsy koa eny ny valiny satria efa ao anatin'ny zavaboary ny fahendren'Andriamanitra tsy fa tsy hoe tsy mitoetra ao anatin'ny zavaboary tahaka ny fitoeran'ny fanamasina ao anatin'ny olona akory ny fanamasina ny zavaboary zany dia zao Andriamanitra no nampisy azy dia eny amin'ny rehetra eny azao efa ao anatin'ilay fahendren'Andriamanitra ilay zavaboarin'Andriamanitra zany raha zay natsoa dia zao rakofan'ilay fanahin'ny fahendren'Andriamanitra fa tsy mipetraka tsirarainy anatin'ilay zavaboary eny akory zay nydika ilay teny hoe ao amin'ny Genesis toko voalohany tsika manao hoe amin'ny fanahin'Andriamanitra nambomba tambony lalina zany hoe fonahary zao tontolo zao Andriamanitra dia teo ny fanahiny tsy afa-misaraka amin'izao tontolo zao zany ny fanahin'Andriamanitra dikany hoe nambomba ilay teny malagasy moa nambomba lazaintsika azy fa ny teny malagasy tena nalaza azy dia hoe niabarera raha mamaky ny baiboly malagasy voalohany ianareo dia izy manao hoe ary ny fanahin'Andriamanitra niabarera ilay teny hoe niabarera amin'ny teny malagasy tranainy dia ohatran'ireny akoho reny le akoho dia zay loha tsara fa misy an'le elatra mivelatra iny antsony hoe miabarera zany hoe manarona mivelatra manarona tsy eo amboniny akory izy tsy ao anatin'ilay zavaboary akory izy fa niabarera teo amin'ilay lalina le fanan'Andriamanitra zany tiany boky Genesis tena dia ny hoe niabarera zany hoe mambomba mandrakotra ny zavaboarin'Andriamanitra zany ny fanahin'Andriamanitra le fahendren'Andriamanitra tiany resahany afaka malala inona ny hevim-panahy ny hevim-panahy tokony hananany mpino manao ny zavaboary dia zao ny voalohany zany dia zao ny anajantsika ny zavaboarin'Andriamanitra fanajana ny zavaboary ho tahaka ny asa ny tanan'Andriamanitra rehetra ihany zay zany voalohany fanajana azy hoe fahendren'Andriamanitra nanaovana an'io misy dikany ary azonao ary mirakitra ny fahendren'Andriamanitra avokoa ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra raha toa ka jerenao amin'ny solomason'ny finoana sy ny fahazavan-tsaina dia hitanao amin'ny zavaboarin'Andriamanitra ny fahendren'Andriamanitra hoy ny boky Oseia aminahy manao hoe ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana ndraindray ny olona mieritreritra foana manao hoe kapohan'Andriamanitra izy olona zao valanaretiny zao kapohan'Andriamanitra izy fa dia izay maharingana azy ny tsy fisian'ny fahalalana koa ke maharingana
tsy fampiny fahalalana, rehefa tsy ampy fahalalana ny olona, rehefa tsy mety mandray fahalalana ny olona, rehefa satry ny sasany koa tsy ahay ny olona, dia ringana ho azy noho ny tsy fahaizany ninninina eny izy, ringana noho ny tsy fekeny hianatra izy, ringana noho ny tsy fekeny tsy fanekeny holi-pahalalana izy, dia ringana izy. Tsy Andriamanitra mandrikana azy, fa ny tsy fahalalana no maharikana azy, safidiny zany na koa noho ny safidiny ny hafa. Dia hotsika manao hoe raha ohatra ka ao anatsika ilay fanan'Andriamanitra, dia nijerentsika ny zavaboahan'Andriamanitra, dia hitatsika eo ny fahendrena sy ny fahalalàn'Andriamanitra. Na dia amin'izay bitika indrindra ara dia ahitanao ny fahalalàn'Andriamanitra, ny fahendren'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, raha mijery ny zavaboahan'Andriamanitra izy dia hotsika hoe mananja azy, tsy manimbanimba azy fahatany, fa mijery azy ary mahita ny fahendren'Andriamanitra ao anatiny ao. Fa ny faharoa dia izao, tsy mivavaka amin'ny zavaboahan'Andriamanitra, satria zany ny fanahy mason'Andriamanitra, ny zavaboary rehetra zany, ary ny objet rehetra na zavatra dia tsy hitoeran'ny fanan'Andriamanitra dia tsy azo hivavahana izy. Zay no mahatonga ny hoe aza manao samy zavatra voasokitra, zay no mahatonga ny hoe tsy mivavaka amin'ny zavatra ny olona, satria ny fanan'Andriamanitra tsy mitoetra amin'ny zavatra. Zavatra n'izay le afaka malala. Ny zavatra zany na ny zavaboary zany dia tsy natao hivavahana, satria tsy mirakitra mihitsy ny fanan'Andriamanitra izy. Tsika miteny manao hoe ny trano fiangonana dia trano hitoeran'ny fanahy masina, trano hitoeran'Andriamanitra. Fa tsika tsy mivavaka amin'ny trano akory, satria trano hitoeran'ny fanahy masina ihany izy. Trano hitoeran'Andriamanitra, trano toeram-pivavahana, trano manokana hivavahana. Tsika zany tsy manao hoe andeha hivavaka amin'ny apalibe sanatria, tsy zay ny mpino. Ny kristianina zany dia tsy mivavaka na amina zavatra. Ny olona resantsika manao hoe tsy mitoetra amina zavatra hita ohatr' zany Andriamanitra, ny fanahy masin'Andriamanitra. Ny zavaboary zany dia tsy hivavahana. Ary ny fahatelo dia hotsika hoe ajaina fotsiny izy dia tsy hivavahana izy. Dia ny fahatelo dia izao, ampiasaina avokoa izy, ampiasaina izy. Ny fanahy masina zany tsy manao hoe manainga an'io seza io izy, na mibata n'itsy latabatra itsy izy, na mamoa an'io varavarana io, tsy manao an'izany zany ny fanahy masina. Mety ho misy rivotra mitsoka, zay mety pitranga, mety misy, satria misy fahendren'Andriamanitra mitondra an'izao rehetra zao. Fa raha ohatra ka misy mpanompon'Andriamanitra amty za manana fanahy masina dia jereko seza io dia menjery io seza io, dia tokony eritreritra avako malala. Fa misy ke olona mieritreritra zany, misy olona mieritreritra zany hoe manana hery maloka, manana pouvoir, zay moa fiteny, satria efa zatra mijery asa tsy fantatro na Pokémon sa inona ny dessin animé jereny ekizy na Naruto dia mijery dia lasa manana fijerena tsy hoe pouvoir, dia mieritreritra hoe fanahy masina dia tahaka ny pouvoir rehetra ka manana hery manao hoe eto tsy metsika le olona dia jereny le varavarana, fa manana fanahy masina izy dia mikiato le varavarana io, dia mihidy io varavarana. Mieny tokoa ny fanahy masin'Andriamanitra dia fanahy mahery, fa ny fanahy masin'Andriamanitra tsy ohatr'izay ny fomba fiasany. Mety misy tranga manokana ohatra hoe niovitrovotra ny varavara tao miasa apôstôly fahenina dia nihira sy nanome voninahitra ny gadra ny apôstôly dia niovitrovotra dia nivany varavara. Misy tranga ohatr'izany eke, misy an'izay misotra masina, fa tsy azo anaovana ataontsika hoe raikim-po zany règle 2-3 ka manao hoe za manana fanahy masina tonga dia eto fotsiny mandrehitra n'io gazy io dia mirehatra io sanatria tsy ohatr'izany zany ny fanahy masina, tsy fanakamy be ohatr'izany ny fanahy masina, tsy fanahany kamo ny fanahy masina, fa nefa manana fanahy masina. Jesosy ara tsy nampiasa zany zavatra zany, fa ny fanahy masina fanahy endry, fanahy mihaja, fanahy ambony, dia amin'ny alalan'ny olombelona mandrakariva izy ny miasa. Zay mahafanahy ny fahazavantsaina azy, zay mahafanahy ny herim-po azy, zay mahafanahy ny fahavitriana azy. Zany hoe raha ohatra ka misy zavatra tian'Andriamanitra hovana dia miasa amin'ny alalan'ny fanahiny izy, fa miasa amin'ny alalan'ny olona izy, miasa amin'ny alalan'ny olona izy. Eny manova zavatra amin'ny fomba tsy ampoizin'Andriamanitra amin'ny raha mahafampatamiana masana, fa marina zany. Fa izao tsy tokony ao antsika dia ilay hoe fanahy masina dia ilay mitovy amin'ny fijerentsika ilay pouvoir sanatria majika no miasa fanahy masina. Hitanareo zao ataoko misy vola tonga dia mipotra ho azy eo, tsy ohatr'izany zany ny fanahy masina sanatria. Fa misy olona mieritreritra ny fanahy masina ohatr'izany, ka tsy ohatr'izany ny fanahy masina anaka. Fa ny fanahy masina dia fanahy izay miasa mahery aty anatintsika, mamehery-panahintsika, mame fahavitriana antsika, mamboatra ny safidintsika,
ny fanahy masina dia tsy fanahy kamo, tsy fanahy matoka antsika ho tolora-potsiny, fanahy mampiezaka, fanahy mampaharitra, zay ny fanahy ilay teneny hoe parakleto. No zany dia ny tiany tompo atao antsika zany rehefa malala dia ao atantsika dia ny hoe ny fanahy dia fanahy izay fanahin'Andriamanitra. Ary ny fanahin'Andriamanitra dia mirakitra ny fahendren'Andriamanitra sy ny toetra n'Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy kamo fa miasa. Dia ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra dia miasa. Andriamanitra dia nanaja ny zavaboary. Asa tanan'Andriamanitra ny zavaboary dia ampiasaintsika ny zavaboary. Ampiasaintsika ny zavaboary amin'ny alalan'ny fahazava-tsaina sy ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra dia ampiasaintsika toy ny fitaovana sy ao anatin'ny fahendrena. Efako malala enganiary ianao hisaotra an'Andriamanitra noho ny nanomezan'Andriamanitra antsika zavaboary tsara toy ny ainana. Dia engany ny fanahy masin'Andriamanitra hitarika antsika mba aiza antsika mitandrina azy ireny tsara, aiza antsika manaja azy ireny, aiza antsika mampiasa azy ireny amin'izay tian'Andriamanitra ampiasana azy, ary apetraka antsika ho zavaboary izy. Ho zavaboary hajaina, ho zavaboary tiavina, fa tsy ho zavaboary ivavahana akory, na zavaboary hotopoina akory, fa zavaboary hajaina tsara, zavaboary tiavina, kolokoloina, satria nanahirana n'Andriamanitra. Satria ao anatin'izany zavaboary zany, mitondra n'izany zavaboary zany ny fahendren'Andriamanitra, dia hajaintsika ny fahendren'Andriamanitra. Vavaka isika. Tompo amin'izao izay noho ny amin'ny fampianarana izay niraisinay manoloana ny asan'ny fanahinao masina sy ny zavaboary. Ny fahendrenao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahinao masina no hitondranao zao zavaboary hitanay zao. Ary hitanay sy tsapanay amin'ny asan'ny tananao ny fahendrenao. Dia ataovy mahay manaja ny zavaboarinao zahay. Satria fahendrenao ary misy dikany avokoa ny zavatra rehetra nataonao, ny zavaboary nataonao. Fa aoka ny fahalalana sy ny fahazavantsain'ny fanahinao masina no hatakaranay tompo ny lalan'ny zavaboary izay nataonao mahasoanay. Saotra fa tsy nataonao ivavahanay ny zavaboary, fa nataonao kosa ho fitaovana ampiasanay, ho fitaovana ho tandremanay, ho kolonay, ho fitaovana ho entinay koa miasa ahasoa ny fiainanay sy ny fiainan'ny hafa. Dia ny fanahinao masina tompo izay fanahy endry ataovy mitarika anay isan'andro, ary aoka ny fanahinao masina tsy ahafony hasaraka anay. Tempo ny fanahinao masina raha teo zahay dia ataovy mahavokatra betsaka amin'ny asa tsara. Misaotra Jesosy, miombony izay ilay vavaka nampianaranao anay manao hoe raha inay izao any an-danitra. Amen. Raiso ny tsodrano, fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana ny fanahy masina ny ho aminao. Amen. Ho an'Andriamanitra reny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.